very voninahitra. Alléluia. Alléluia. Dia faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay ny fiadanan'i Jesosy aneo aminareo eto androany. Dia mino fa hifanena aminy ianao raha tena mangetaeta azy. Amen. C'est avec un grand plaisir aussi que nous vous saluons, vous tous qui nous suivez en ligne. Et vraiment que la présence de Dieu soit sur vous, que vous ressentiez ce que nous ressentions ici. Amen. Et ramedy dia ndao hivavaka sady tsika hanomboka amin'ny fotoana. Ndao hanaja an'Andriamanitra tsika dia hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika. Dia apetrao eo amin'izao fotoana izao satria tsy misy zavatra afaka mitranga raha tsy eo ny fanatrehany, raha tsy eo izy momba atsika, raha tsy eo izy manatrika atsika dia tsisy nina azo atao tsika fa verimaina fotsiny. Dia rariny loatra tsika androany raha hanandratra anazy. Asandrato ny tananao dia hisaory izy ny amin'ity andro androany ity. Mankasitrahana azy amin'ny fonao rehetrarehetra fa mbola novelominy ianao, mbola nomeny fofinaina mavely ianao, mbola afaka tonga eto amin'ny fanatrehana ianao androany. Any be da be ny olona mety efa tsy afaka intsony fa ianao androany navahan Jesosy dia tonga eto amin'ny fanatrehana. Jesosy misaotra anao zay androany maraina. Misaotra anao zay ny amin'ny tombonandro. Misaotra anao zay ny amin'ny fahavelomana. Misaotra anao zay ny amin'ny hery tanjaka fahasalamana mbola nomenao. Misaotra anao ny tantananao anay tamin'iny herinandro iny ka tonga eto indray zay androany. Hitady anao, hanompo anao, hikatsaka ny fanatrehanao. Mino zay Jesosy fa raha tonga eto zahay dia tsy ho verimaina fa tena hahita anao, hifanena aminao, hatsapa zavatra avy aminao indray androany. Omenay zay rehetra momba anay androany ho anao dia ianao koa Jesosy efa manomana zavatra tsara ho an'ny tsirairay avy. Eto ny fanatrehanao, eto ny herinao, eto ny fahaiza-manaonao, eto ianao Jesosy manatrika ny tsirairay avy. Eto ianao fanay masinao mikasika ny fonay, eto ianao fanay masinao momba anay rehetrarehetra. Eto ianao tsapanay ny fanatrehanao. Misaotra sahady ny amin'izay rehetra ataonao androany. Misaotra sahady ny amin'ny fanasitranana magaka. Misaotra ny amin'ny vahaolana rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao izay hanangana anay indray. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay ho ataonao eto. Mino zay fa ianao rery ny sandratra. Mino zay fa ny anaranao rery nomena voninahitra. Dia ho anao rery ny teraja voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Androany misy zavatra tena hoe raha ohatra ny hoe misy teny ray tena tokony ho tadidinao raha ivoaketo ianao mety efa heninao foana izy fa androany mampatsiahy anao fanahy masina hoe ianao dia tena tian'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra tena tsy mitovy amin'ny fitiavan'olombelona. Fitiavan'olombelona mety mbola misy fepetra hoe rehefa manao an'izao izy dia tiako, rehefa manao an'izao izy dia mihena ny fitiavako. Fa Andriamanitra milaza fa ny fitiavany tsy misy fepetra ary mandrakizay. Hozy izy ao amin'ny Jeremia zay hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ka androany ianao ninina mety zavatra lalovanao, mety matsiaro ve ianao hoe lavitra an'Andriamanitra? Tsaroa fa tiany ianao. Ka tokony faly sy entanetana ny fonao maheno an'izany. Dia izy mifaly arany. Ahofafy lanitra tanao dia ndao hite-tanana mafy an'i Jesosy. Dia ilatsika hoe faly ny fonay Jesosy mahafantatra an'izany hoe tena tianao zahay. Ok, anao ho falifaly mihitsy androany ataovy miainga avy ao anatin'ny fonao fifaliana. Fale
fandresendasha lazao. Okay, not tira ira futu pa sensen. Fala fuku. Fali ni fuku. Fali apa mana na we. Ramu ni saku. Ramu apa beti dia na we. Fala fuku. Fali ni fuku. Fali apa mana na we. Ramu ni saku. Ramu apa beti dia na we. Umala ni umashaki saye Isle mayeri Umala ni umashaki saye Zeso tinyumba Umala ni umashaki saye Bali ni kutu Bali apa mana nawe Rabu ni sakyu Rabu apa beti dia nawe Bali ni kutu Apa mana nawe Rabu ni saku Rabu apa beti dia nawe Kau yari bali Kau yari beri lainari Kau rabu-rabu Ananda sampai wanem nyabu Kau yari bali Kau yari beri lainari Kau rabu-rabu Ananda sampai wanem nyabu Jesosy anao efa vitanao anao mbola mihoatra lavitra no zay rehetra andrandrainao anazy. J'aimerais aujourd'hui exhorter que l'amour de Dieu surpasse toute autre chose, que l'amour de Dieu est vraiment extraordinaire, qu'il peut relever, il peut faire tout ce dont tu as besoin. Et rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Ni la mort, ni les persécutions, ni les choses de cette terre. Rien ne pourra faire pourra diminuer l'amour de Dieu pour toi. Tsy misy zavatra afaka ataontsika ka hoe ampihenan'izany fitiavan'Andriamanitra izany.
fa mandrak'izay ary tsy miova fa efa faratapiny ny fitiavany asanao. Androany raisy fotsiny zany. Androany raisy fotsiny zany. Mety hoe ianao ve matsapa voailikilika. Androany misy ray izay tena tianao mihoatra anao zavatra rehetrarehetra. Tsy izay zavatra lazain'ny fiarahamonina anao no mamaritra ny valeur anao. Fa Andriamanitra efa tianao mihoatra anao ny hatramin'izay. Efa tianao na mbola tsy ary kory azy ianao. Dia ozy izy hoe malala eo imasoko ianao. Be voninahitra ianao sady tiako ianao. Ndao zany irairaina fotsiny hoe misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Tsy takatry ny sainay. Ny alaliny, ny alehibe, ny naturan'izany fitiavana zany dia androany izay andray an'izany fotsiny. Raisina hoe marina noho izay zavatra lalovanay zany. Tena réel ny fitiavanao. Ninina ny zavatra nataonay dia tsy nampihena ny fitiavanao ke zany Jesosy. Fa teo foana ianao. Teo foana ianao ny tianay. Misaotra Jesosy. Tsy manisa eloka. Nanitanisa ireo tsinyko. Fa mijery ny ao am-po. Toy izany ianao ahy. Toy izany ianao ahy. Toy izany ianao. Fa tianao loatra. Dia nanaiky ianao ho faty ahy. Fa na zaho mbola tsinitsiny, zaho mbola mpanoty, zaho mbola lavitra anao dia efa indro ianao. Miantso aho.
misy manana fitiavana mihoatra noho ianao Jesosy. L'amour de Dieu complète toutes choses. L'amour de Dieu surpasse toutes choses. L'amour de Dieu, c'est l'amour le plus doux qui puisse exister. Bien plus grand que l'amour de tes parents, bien plus grand que l'amour de ta femme ou de ton mari. L'amour de Dieu est parfait. Et aujourd'hui, nous voulons juste proclamer dans notre cœur que oui, Jésus, nous recevons ton amour. L'amour le plus doux qui soit, l'amour le plus beau qui soit, c'est ton amour. Jesus.
dia ny fahafantaranay fotsiny hoe tianay ianao dia ampy izany hatrehanay ny zavatra rehetra. Ka androany izay ilaza Jesosy hoe mety hiova izao rehetra izao fa ny andro fantatray dia ny fitiavanao tsy miova mandrakizay satria ianao tia. Ianao tia tsy miova fa mandrakizay tia ianao. Ka niza iala niza tsy eo dia tsy ahonay izany satria fantatray fa eo foana ianao anay. Kanay foana izao rehetra Tompo mbola tia ianao tia ianao tia tsy miova fa mandrakizay ci nous aime d'un amour éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ton Notre Père qui est aux cieux, tu nous aimes vraiment d'un amour éternel. Et tu nous as aimés depuis le commencement. Et tu nous as donné Jésus-Christ ton Fils pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Nous sommes ton peuple aujourd'hui. Nous sommes à toi pour toujours. Notre vie est entre tes mains pour toute notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que chacun prenne sa place. Je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, vous tous, peuple béni. Je vous salue, chers frères et sœurs qui nous suivez en ligne aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a accompli ici, Dieu l'accomplira chez vous. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus est parmi nous ici. Car c'est par Jésus-Christ que Dieu accomplira de grandes œuvres aujourd'hui. Acclame le Seigneur si tu crois vraiment en cette parole.
Et maintenant, chers frères et sœurs, je vais vous inviter à un moment de prière. En communion, nous allons nous mettre à genoux. Nous allons vraiment invoquer le nom du Seigneur à genoux. Nous allons encore affirmer notre appartenance à Dieu pour tous les jours à venir. Car nous sommes vraiment dans les derniers temps aujourd'hui. Et dans les derniers temps, le diable va aussi nous poursuivre et nous amener à reculer. Et le diable fera tout son possible pour nous apporter beaucoup de peine et de tribulation. Et c'est pour ça que je vous demande aujourd'hui à consacrer toute votre vie pour Dieu. Que votre prière aujourd'hui soit une déclaration vers votre Dieu que vous lui appartenez tous les jours à partir de maintenant. Dites à Dieu que quelles que soient les circonstances sur cette terre, rien ne vous séparera de lui. Nous allons faire un chant de louange d'abord et ensuite nous allons nous mettre à genoux pour faire cette prière. Que chacun se mette à genoux maintenant.
Nous allons commencer notre prière maintenant. Affirme encore à Dieu que tu seras pour lui. Dis à Dieu que tu ne rebrousseras jamais chemin. Et chasse le diable qui pourrait t'influencer aussi. Et en toutes choses, si tu es convaincu que tu as fait des choses non conformes à la volonté de Dieu, demande pardon. Continue ta prière encore. Vous aussi qui êtes en ligne et qui vous mettez à genoux avec nous, continuez votre prière avec sincérité. Raffermis ta foi devant ton Dieu. Et si tu es convaincu de péché, si tu es convaincu que tu as marché contre la volonté de Dieu, demande pardon, repens-toi maintenant. Et durant cette prière, oppose-toi au diable. Utilise le nom puissant de Jésus contre l'influence du diable.
toeriny devoly iaho azamena toerana eo aminao mihitsy izy. Résiste au diable, ne lui donne aucune place dans ta vie. Ampiasao ny anaran'i Jesosy ho fanoeranao ny devoly fahavalontsika. Utilise le nom puissant de Jésus contre le diable. Eo mpandoliana ihany isika rehetra no anao le hira hoe avo indrindra ianao. Et nous restons toujours à genoux. Nous allons faire ce chant d'adoration vers notre Dieu. Toy izy nefa mivavaka ao anatin'izany rehetra izy zany. Et tu peux continuer la prière toujours durant ce chant. Aoka ifantoka tsara ao amin'ny tompo ianao. Concentre-toi. Ton Dieu est là à côté de toi. Zay anao hira miaraka aminay dia ataovy ny hira. Fa zay mbola tokony hanamafy mivavaka dia ataovy ihany mivavaka. Tu peux continuer la louange avec nous. Tu peux aussi continuer ta prière en toute connexion avec ton Dieu.
Que chacun reprenne sa place maintenant. Amin'izao fotoana izao isika dia andao iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra indray. Nous allons maintenant passer au moment où nous allons faire un service de don. Raha anao fanatitra isika dia ho ia hoe ataovy amin'ny fonao rehetra. Lorsque nous allons apporter nos dons, nos offrandes et nos dîmes, faisons-le de tout notre cœur. Ho antsika fiangonana amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Car pour nous, peuple de Dieu, dans cette église, Diavy ny asan'Andriamanitra. Dieu a créé ce don et ces offrandes. Ny asa fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Et nous devons soutenir ce ministère pour l'œuvre de Dieu sur terre. Zay rehetra azonao ataovy dia ataovy daholo ho an'Andriamanitra. Fais tout ce qui est possible entre tes mains pour soutenir ce ministère. Fa ny anankiray azadiny kosa dia ity. Et n'oublie pas ceci particulièrement. Aoka ho kristianina mazoto manao ampahafolon-karena ianao. Je vous demande d'être un chrétien qui soit vraiment assidu pour donner la dîme. Aza foanana mihitsy ny tenin'ny Baiboly. N'occulte pas ce que la Bible te dit. Aza foanana mihitsy ny tenin'ny Baiboly milaza fa tokony hanao ampahafolon-karena ny olon'Andriamanitra rehetra. N'occulte pas ce que la Bible dit en ce qui concerne les hommes de Dieu qui doivent apporter leur dîme. Anisany marika anankiray ho fanajanao an'Andriamanitra ny fanaovanao ampahafolon-karena. Car c'est une marque de respect envers ton Dieu. Sady ho fankataovanao ny teniny. Par l'obéissance à sa parole. Tamin'ny andron'ny Abraham, du temps d'Abraham, mbola tsy nisy didy navoaka an'Andriamanitra fa tokony hanao ampahafolon-karena ny olon'Andriamanitra. Il n'y avait pas encore de règles au sujet de la dîme. Fa i Abraham kosa dia nanokana ny ampahafolon-karenany hatrany hatrany. Mais Abraham a réservé le 10e de ses revenus pour Dieu. Satria fantany fa tokony hanao an'izany izy amin'ny maha-olona mandalo azy eto ambonin'ny tany. Car il a su en lui qu'il devait faire cela parce qu'il était de passage sur cette terre. Ary amin'izao vaninandro fahasoavana izao, et aujourd'hui encore en ce moment de grâce, efa nomen'Andriamanitra antsika Jesosy. Car Dieu nous a donné Jésus-Christ. Efa natolotr'Andriamanitra ho faty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Dieu nous a donné Jésus en sacrifice sur la Efa croix. nalatsaka teo ambony hazo fijaliana ny rano. Et le sang de Jésus a été versé sur cette croix. Noho ny amin'ny Jesosy dia voavonjy isika. Car Jésus nous a sauvés. Dia ho ia hoe ny ampahafolon-karenanao ve tsy fonao ho an'Andriamanitra. Et je vous le dis, est-ce que vous-même donc, vous ne donnez pas aussi en sacrifice cette dîme? Dia tsy fonao ho an'Andriamanitra ve ny ampahafolon-karenanao. Et vous ne réserverez pas le 10e de revenu pour Dieu? Raha mbola tianao ny ho tahina mihoatra no izay efa nitahinanao dia manokana ny ampahafolon-karena hatrany hatrany. Et si tu veux encore avoir plus de bénédictions que ce qui n'a été donné, réserve ta dîme pour Dieu. Zay lazain'Andriamanitra aoka ho ekentsika. Ce que Dieu a dit, je vous demande que vous l'acceptez. Fa zay bitsika divoly amin'ny saintsika kosa manohitra hatrany ampahafolon-karena toera amin'ny anaran'i Jesosy. Mais lorsque le diable vous tourmente et vous suggère le contraire, opposez-vous aux pensées du diable. Ome voninahitra Andriamanitra. Donne toute la gloire à ton Ome Dieu. voninahitra Andriamanitra. Donne toute la gloire à ton Dieu. Anao hira anankiray isika dia mandroso ianareo izay toerany ampahafolon-karena sy ianareo anoana ny émissiontsika. Nous allons faire un chant et durant ce chant, que tous ceux qui viennent apporter leur dîme viennent devant et tous ceux qui ont réservé un don pour soutenir les émissions, ils viennent au milieu également. Rehefa avy eo dia tatazany toerana ny fanatitra izay omentsika ho an'Andriamanitra. Et les offrandes, elles seront collectées à notre place. Andao ary hiaraka anao hira, tena anao hira amin'ny fontsika rehetra isika tompoko. Et nous allons commencer par le chant maintenant. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Tu m'as dit qu'il t'aimera ton Dieu. Son amour dure à jamais.
donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec vous, à jamais, à jamais, à jamais. Du soleil jusqu'à son couchant, Son amour dure à jamais. par la grâce de Dieu nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec vous, à jamais. Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec vous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Chantons, chantons, tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon. Jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Doite atanana mafon Jesus rerian. Toka amin'ny fotoana zay hitondrako ny afatr'Andriamanitra ho antsika rehetra ny tianako androany. Nous arrivons maintenant au moment où je vais vous annoncer le message de Dieu. Aoko fantatsika tsiraray avy toka eto. Sachons tous, nous qui sommes ici, Fa ny Andriamanitra vavatsika dia miaraka amintsika eto izy. que le Dieu que nous adorons est avec nous ici. Tena eto arabako teny izy. Il est vraiment littéralement ici. Raha mino an'izany isika dia aneo ny henriny eo amin'ny fiainantsika izy. Si nous croyons en cela, il va manifester sa puissance dans nos vies. Ho famesantsika voninahitra n'Andriamanitra satria eto ny Andriamantsika dia andao hitehaka mafy dia mafy isika. Pour glorifier notre Dieu qui est avec nous, acclamons fort. Misaotra n'Andriamanitra isika fa amin'ity andro androany ity dia hamangy antsika Andriamanitra. Nous remercions Dieu parce qu'aujourd'hui, il va nous visiter. Anisan'ny zavatra ho ataony eto hositraniny ianareo izay marary. Parmi les choses qu'il va faire ici, il va guérir Ho les malades. fijeny ianareo izay manana olana. Il va délivrer ceux qui ont des Ho problèmes. tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Dieu va tous nous bénir. Ary ny tsiraray avy dia tsapany herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainana. Et chacun de nous, nous allons ressentir la puissance de Dieu dans nos vies. Andao vakitsika ny Baiboly ato amin'ny Isaia toko 5:20, 2:10 sy ny 1:20.
Nous allons lire la Bible dans Ésaïe chapitre 55 versets 10 à 11. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Nilatsaka avy any an-danitra ka tsy miverinany raha tsy efa nahavotony tany ka mampaniry sy mampavokatra azy mba tonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana dia ho tahaka izany ny teniko izay alokin'ny vavako tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay sitrako sady mihinana amin'izay ampandehaniko azy. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Fa nafiry ny tefik'asan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons amen à Dieu pour sa gloire. Chère assemblée qui assistez à ce grand culte, je vous dis à tous, manana finoana fa ny teny fik'asan'Andriamanitra voasoratra ato anaty Baiboly ity dia nataon'Andriamanitra ho tanteraka amintsika avokoa. Ayez la foi que toutes les promesses de Dieu écrites dans cette Bible, il va les réaliser pour nous. Averiko indray hoe manana finoana ianao fa nataon'Andriamanitra ho tanteraka amintsika avokoa ny teny fik'asana rehetra voasoratra ato anaty Baiboly ity. Je répète encore, ayez la foi que Dieu va réaliser dans nos vies toutes les promesses écrites dans cette Bible. Grâce à Jésus-Christ, son Fils qu'il nous a donné. Grâce à Jésus-Christ qui était mort à la croix. Grâce à Jésus-Christ qui a déjà versé son sang à la croix. Grâce à Jésus-Christ que nous avons reçu. Grâce à Jésus-Christ qui demeure déjà en nous. Si Jésus demeure vraiment en toi, tu es digne de recevoir toutes les promesses de Dieu. Jésus est le fondement pour lequel Dieu le Père doit réaliser ses promesses dans nos vies. Bien-aimés qui assistez à ce culte, c'est une grande grâce d'avoir Jésus. Ne sous-estime pas cela. Ne prends pas cela à la légère. Mais que ce soit vraiment très important dans ta vie que tu aies Jésus. Je répète encore que grâce à Jésus-Christ, tu es digne de recevoir toutes les promesses de Dieu. Il y a toutes sortes de promesses écrites dans la Bible. Parmi ces promesses, Dieu a dit qu'il va guérir tous ceux qui ont Jésus. Si quelqu'un parmi nous est donc malade, quelle que soit ta maladie, grâce à Jésus-Christ, Dieu a promis qu'il va te guérir. Au nom de Jésus, tu seras vraiment guéri. Parmi ces promesses, Dieu va nous délivrer des problèmes.
Si tant que nous avons des problèmes à cette heure-ci, na manao na tsy manao ana ny herin'ilay olana quelle que soit la puissance de ces problèmes, efa nampanaten'Andriamanitra fa hovojena ho afaka amin'ny olana ianao. Dieu a déjà promis qu'il va te délivrer de tes problèmes. Jesosy no fototra entin'Andriamanitra mamany olana amin'ny fiainanao. Jésus est le fondement par lequel Dieu résout tes problèmes. Zany no antony natokany Jesosy tamin'izy tonga tety ambony tany nanao an'ity teny ity. C'est pourquoi quand Jésus était sur terre, il a dit ces paroles. Ho Jesosy tamin'izany hoe Jésus a dit en ce temps-là, manatonay ianareo makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra mavesatra entana be olana fa rehefa tonga eo amiko ianareo omeko fitsarana. il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ka ho ia hoe manana finoana ianareo fa ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra voalaza ao anaty Baiboly ity dia nataon'Andriamanitra ho tanteraka eo amintsika. C'est pourquoi je vous dis, ayez la foi, parce que toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, Dieu va les réaliser dans nos Noho ny vies. amin'ny Jesosy dia nataon'Andriamanitra ho tanteraka amintsika izany. Grâce à Jésus, cela va se réaliser dans nos vies. Dia ivereno kely makasika an'izay teny fikasana izay. Je reviens un peu à ces promesses. Eny nafiry ny teny fikasana hoy Paoly apôstôly dia ao amin'Andriamanitra hatrandritrany ny eny sy ny amen. Oui, quel que soit le nombre des promesses, a dit l'apôtre Paul, en Dieu se trouve le oui et le amen. Tiany Paoly ambara dia hoe nafiry ny teny rehetra nambaran'Andriamanitra tamintsika dia tsy maintsy tanterahany foana. Ce que l'apôtre Paul veut dire, que quel que soit le nombre des promesses de Dieu, il va tous les réaliser. Manamafy azany le faminaniana nampiton'Andriamanitra ny Isaia mpaminany zay novakitsika teo. Cela est confirmé par la prophétie d'Ésaïe, le prophète que nous avons lu tout à l'heure. Olay Andriamanitra tompoitsika. Le Dieu que nous adorons a dit, Lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy. le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, Ary lay Andriamanitra raintsika ihany koa. le Dieu qui est aussi notre Père. Hoy izy tamin'izany Il a dit à cette époque, tahaka ny oranandro sy ny oram-panala milatsaka amin'ny tany dia tsy verina fotsiny amin'izao izany oranandro na oram-panala izany. comme la pluie et la neige qui descendent du ciel, ils n'y retournent pas sans effet. Tsy verina fotsiny amin'izao izany oranandro sy oram-panala zany raha tsy efa navontony tany. La pluie et la neige ne retournent pas au ciel sans avoir arrosé la terre, Ary nitondra vokatra ho an'ny mpamafy. sans avoir donné de la semence aux semeurs, Nitondra sakafo ho an'ny mpamafy. de la nourriture aux sommeurs. Dia tak'izany mihitsy ny teniko hoy ny tomp'Andriamanitra. Il en est ainsi de ma parole, dit le Seigneur Dieu. Tsy verina amiko fotsiny ny teny fikasana zay efa nataoko anareo. Les promesses que je vous ai faites ne reviendront pas à moi sans effet. Tsy verina amiko zany raha tsy efa navita mission teo aminareo. Elles ne reviennent pas à moi sans avoir rempli la mission que je lui ai confiée. Ohatra amin'ireo teny fikasana nataon'Andriamanitra ho antsika noho ny amin'ny Jesosy dia ity. Parmi les promesses que Dieu nous a données grâce à Jésus, Vakitsika ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo. lisons Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Toy izao voasoratra. Voici ce qui est écrit. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho amin'ity izao tontolo izao ity mba nameloka ity izao tontolo izao ity fa kosa mba hananany fiainana mandrakizay. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ny teny fikasan'Andriamanitra anankiray anisan'ny lehibe indrindra io no vakitsika io. Ce que nous avons lu fait partie des plus grandes promesses de Dieu. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zay efa nomeny antsika. Grâce à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qu'il nous a donné, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay efa natao maty teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ qui est mort à la croix, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy
zay efa nandatsaka ny rany ihany koa teo ambony hazo fijaliana. Grâce à Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay efa noraisitsika ary mitoetra ao anatsika. Grâce à Jésus-Christ que nous avons déjà reçu et qui demeure en nous. Dia nampananten'Andriamanitra fa omenantsika ny fiainana mandrakizay. Dieu a promis qu'il va nous donner la vie éternelle. Nampananten'Andriamanitra fa omenantsika ny fiainana mandrakizay. Dieu a promis qu'il nous donne la vie éternelle. Nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavan'ny Adama sy Eva matsy. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, Dia mpanota avokoa ny olombelona rehetra. tous les hommes sont pécheurs. Ary tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona rehetra. Tous les hommes étaient séparés de Dieu. Nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavan'ny Adama sy Eva dia voahomana ho an'ny olombelona rehetra ny fahaverezana mandrakizay. Depuis la chute d'Adam et Ève, la perdition éternelle a été préparée pour les hommes. Tsy resaka fampitahorana zany fa tena ho ataon'Andriamanitra tokoa. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais Dieu le fait vraiment. Zao voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:25. Voici ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Fa niosa sy tsy mino sy mivetaveta sy mpamon'olona sy mpitsakajaka sy mpanao ratsy sy mpanompo sampy ary mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solofara. Zany no fahafatesana faharoa. Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Kanefa noho ny amin'ny Jesosy Kristy riavana. Mais grâce à Jésus-Christ, bien-aimé, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay efa nomeny atsika. grâce à Jésus-Christ qui nous a déjà Noho ny donné, amin'ny Jesosy Kristy zay efa maty teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ qui est mort à la croix, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay efa nandatsaka ny rany ihany koa teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ qui a aussi versé son sang à la croix, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay efa noraisitsika hitoetra ao anatsika. grâce à Jésus-Christ que nous avons déjà reçu et qui demeure en nous, Dia io voalaza io no ho amarin'Andriamanitra ny fiainantsika. Dieu fait conformément à ce qui est écrit dans nous. Nampanantena izy fa omeny atsika fiainana mandrakizay. Il nous a promis la vie éternelle. No esorin'Andriamanitra tsy ho any amin'ny fahaverezana ianao fa nentin'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dieu t'a enlevé de la perdition et t'a conduit vers la vie éternelle. Tena fahasoavana zany tiavana malala. C'est une grande grâce, bien-aimé. Tena fahasoavana be ho antsika izany. C'est vraiment une grande grâce pour nous. Zava-dozaka zany hoe very any amin'ny fahaverezana mandrakizay e. C'est vraiment un grand danger d'être perdu dans la perdition éternelle. Tsy zaka lanjaina ke ny fiainana any amin'ny fahaverezana mandrakizay e. Ce n'est pas marrant d'être dans la perdition éternelle. Fa izao anefa ny teloko amintsika rehetra. Mais voici ce que je vous dis à tous. Mitandrema ianao. Faites bien attention. Mitandrema ianao. Faites bien attention. Fa possible ho votsitra tsy hoe ho atananao io fiainana mandrakizay no manin'Andriamanitra ao anao noho ny amin'ny Jesosy io. C'est vraiment possible que la vie éternelle que Dieu t'a préparée soit relâchée d'entre tes mains. Possible votsitra zany fiainana mandrakizay zany raha ohatra ka miverin-dalana ianao. Cela peut être relâché d'entre tes mains si tu rebrousses chemin. Ho votsitra tsy hoe ho atananao zany fiainana mandrakizay zany raha ohatra ka miverina indray ho amin'ilay fomba ratsy fanaonao teo aloha ianao. La vie éternelle peut être relâchée d'entre tes mains si tu reviens à tes anciens péchés. Maro amin'ny olona matsy no tsy toka saina ka lasa miverina amin'ny fomba fanao ratsy teo aloha. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas conscients et qui reviennent à leurs péchés d'avant. Lasa manota indray izy. Ils pêchent à nouveau. Lasa manao tahaka fanaon'ny olona zao tontolo zao indray izy. Ils agissent comme les gens de ce monde. Le fiainana ratsy efa nataony veloma fahiny no iverenany indray. La mauvaise vie qu'ils ont déjà quittée, ils reviennent à cela. Raha ohatra ka tahaka zany no lasa fiainanao ankehitriny. Si ta vie est ainsi aujourd'hui, dia tena possible ho votsitra eo aminao le fiainana mandrakizay zay efa nomen'Andriamanitra anao. la vie éternelle que Dieu t'a donnée peut être relâchée d'entre tes mains. Raha ohatra ihany koa ianao ka tsy mandeha intsony araka fampianarana Kristy dia votsitra tsy hoe ho atananao intsony ny fiainana mandrakizay. Et si tu ne marches plus selon l'enseignement de Christ, il se peut que la vie éternelle soit relâchée d'entre tes mains.
androany moa dia mampahirantsika rehetra hoe mazotoa mamaky baiboly mba afantaranao ny tena fampianarana Kristy. Aujourd'hui, je vous invite à être assidus à la lecture de la Bible pour bien connaître l'enseignement de Christ. Anisan'ny fampianarana Kristy dia reto ambarako reto. Parmi l'enseignement de Christ, Mamela heloka ianao. tu dois pardonner, Tia mamela heloka ianao. tu dois aimer pardonner, Diovinao ny fonao malohana ny fanafitonana nataony olona taminao. tu dois purifier ton cœur devant les offenses que les gens t'ont fait. Tena diovinao arabaky teny ny fonao. Tu purifies vraiment ton cœur. Raha ohatra ka tsy mandiaraka fampianarana Kristy arak'izay voalaza zay ianao, Si tu ne marches pas selon l'enseignement de Christ, comme je l'ai annoncé, fa manana ny sainao ianao ohatra, mais que tu agis selon tes propres manana ny pensées, hevitrao ianao ohatra, tu agis selon tes propres forces, possible ho votsitra eo an-tananao ilay fiaina mandrakizay zay efa nomen'Andriamanitra anao. c'est possible que la vie éternelle que Dieu t'a donnée soit relâchée d'entre tes mains. Iteeko ilaina fitandremana be. Écoutez aussi ceci. Tsy mahazo manao mankatsitsika ara-panazana isika. Nous ne devons pas rester dans la tiédeur spirituelle, Fa mila mahafana foan'Andriamanitra mandrakariva. mais nous devons toujours être fervents pour Dieu. Tany aloha ela be tany Comme auparavant, dia efa nakasitraka olona mahafana fo azy Andriamanitra. Dieu a créé les personnes qui sont fervents pour lui. Ary mandrakatretriny Et jusqu'à aujourd'hui, dia mbola mitady olona mba ahafana fo azy hatrany hatrany Andriamanitra. Dieu cherche encore des personnes qui sont ferventes. Fa rehefa tsy mahafana fo ho an'Andriamanitra le olona, Mais si tu n'agis pas ainsi, dia ho ia hoe possible ho votsitra tsy hoe ho an-tananao le fiainana mandrakizay. c'est possible que la vie éternelle soit relâchée d'entre tes mains. Mino fa efa heninao ny nanjo ny fiangonana tao Laodiki. Je crois que tu as déjà entendu ce qui est arrivé à l'église de l'Odyssée. Voalaza amin'ny boky ny Apokalypsy toko fahatelo andiny faina amby folo matsy. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Fa tsy mafana sady tsy mankatsika ny fiangonana kristianina tao Laodiki. Que l'église de l'Odyssée n'était ni froid ni bouillant. Dia zay no antony natokan'ny tompo nanapa-kevitra hoe ho alohan'ny vavaka ianareo. Et c'est pourquoi notre Dieu a dit qu'il ne les agrée pas. Zany indrindra no antony matoka amin'ny androandroany ety manandratra antsika hoe mitandrema. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, prenez garde. Fa na dia fananaovan'Andriamanitra teny fikasana azy isika hoe omena antsika fiainana mandrakizay noho ny amin'i Jesosy, Parce que même si Dieu nous a déjà promis la vie éternelle grâce à Jésus, dia possible ho votsitra izany. c'est possible que cela soit Ka dia relâché. mitandrema isika. Alors faisons attention. Andao hamaky aty teny baiboly anankiray ity isika. Lisons ce qui est écrit dans la Bible. Korinthiana voalohany toko fahenina andiny fasivy ka hatramin'ny andiny fafolo. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Fananarana nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana kristianina io teny io. C'est un enseignement de l'apôtre Paul aux églises chrétiennes. Ary natao isan'ny teny soratra masina izany mba ho fananarana antsika taranaka ankehitriny. Ça fait partie de la parole de Dieu pour être un enseignement pour la génération actuelle. Toy izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpampisampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Araka io teny io zao ny tenin'ny Paoly amintsika rehetra. Selon cette parole, l'apôtre Paul nous dit: Ekena fa fiangonana kristianina ianao ho Paoly. certes, tu es une église chrétienne, dit Paul. Ekena fa efa nandrainy Jesosy anao ho Paoly. Certes, tu as déjà reçu Jésus, dit Paul. Ekena fa efa nanaovan'Andriamanitra teny fikasana ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao ho Paoly. Certes, Dieu t'a promis la vie éternelle, dit Paul. Fa saingy araka io teny io
dia possible ho votsitra tsy hoe ho atananao le fiainana mandrakizay. Mais selon cette parole, c'est possible que la vie éternelle soit relâchée d'entre tes mains. Satria io teny io dia manambara fa raha io ny ainan'ny olon'Andriamanitra dia ao anatin'ny tempana ratsy zany le olona. Parce que cette parole dit que si le peuple de Dieu vit ainsi, il est dans un mauvais comportement. Ary voasoratra ao mihitsy fa tsy mpandoa fanjakan'Andriamanitra ny olona mandeha arak'ireo voasoratra ireo. Et il est écrit que les personnes qui agissent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. Refiagoana manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistez à ce grand Hoy aho amintsika rehetra je vous dis à tous, amin'izao andro farany zao en ces derniers jours, azony hatramin'ny farany le teny fikasana mahakasika ny fiainana mandrakizay. garde jusqu'au bout la promesse de la vie éternelle. Na inona fanafiana ataony devoly eo amin'ny fiainantsika rehetra. Quelles que soient les attaques de Satan dans nos vies, Na karasa manao ahoana zavatra miseho amin'izao vaninandro zao quelles que soient les circonstances en cette époque, dia aza ataonao ho mampialanao amin'Andriamanitra izany. que cela ne t'éloigne pas de Dieu, Aza ataonao ho mampivadika anao amin'Andriamanitra izany. que cela ne t'éloigne pas de ton Dieu. Fa ataovy manan-danja aminao mandrakariva le teny fikasana mikasika any amin'ny fiainana mandrakizay. Mais que la promesse de la vie éternelle soit toujours importante pour toi. Fa veliko indray le teniko hoe raha tsy tafita ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia tsy maintsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Et je répète encore que si tu n'entres pas dans la vie éternelle, tu iras vers la perdition éternelle. Faharoa ny teny fikasana manaraka. La deuxième promesse, Galatiana toko fahatelo andininy enina amby roapolo. Galates chapitre 3, verset 26. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra antsika. Grâce à Jésus-Christ que Dieu nous a donné, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy nalatsa-ndra teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix, Tena mafisiko aminareo mantsy ny mahakasika an Jesosy. je vous confirme ce qui concerne Jésus. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa nitsangana tamin'ny maty. Grâce à Jésus-Christ qui est ressuscité, Ary indrindrandrindra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa noraisika mitoetra ao anatsika. et surtout grâce à Jésus-Christ que nous avons reçu et qui demeure en nous, Dia hoy io voasoratra io hoe natsangan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra isika. il est écrit que Dieu nous a adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Manamafy an'izany ny voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andininy fasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Cela est confirmé dans Jean chapitre 1, versets 9 à 13. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao Jesosy, ary Jesosy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala an Jesosy. Tonga tany amin'ny azy izy, tonga tany amin'ny Jiosy Jesosy, fa ny azy tsy nandray an Jesosy. Fa zay rehetra nandray an Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Mbola vakisika indray ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany sy ny faharoa. Nous allons aussi lire 1 Jean chapitre 3 versets 1 et 2. Endre manao ahoana ny fitiavana naseho ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nalala azy izy. Ry malala ankehitriny azy dia zanak'Andriamanitra isika. Nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika ratrizay, fantatsika fa raha iseho izy dia ho taka azy isika, fa ho hitantsika izy
dia zay tena endriny tokoa. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce qui est écrit dans la Bible est très clair. Galates chapitre 3 verset 26. Jean chapitre 1 verset 9 à verset 13. 1 Jean chapitre 3 verset 1 et 2. Fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa nomenantsika, noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa maty eo ambony hazo fijaliana, noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa nandatsaka ny rany, ary indrindrindrindra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa mitoetra ato antsika dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra isika. Tout cela nous annonce que grâce à Jésus-Christ qui est mort à la croix, grâce à Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous, et surtout grâce à Jésus-Christ que nous avons reçu et qui demeure en nous, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une grande grâce pour nous. Parce que auparavant, quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions encore éloignés de Dieu, la Bible nous a appelés enfants du diable. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est ceci. Nous sommes vraiment enfants de Dieu comme Jésus. Ce n'est pas que Jésus est un enfant de Dieu qui a une position plus élevée et que nous sommes enfants de Dieu qui avons une position plus basse. Mais nous sommes enfants de Dieu comme Jésus. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu, héritiers du Dieu Tout-Puissant. Héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Non pas que nous ayons une partie de l'héritage de Dieu, mais nous avons le même héritage que Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ces paroles qui viennent du ciel et qui sont pour nous? Si cela est vraiment clair, acclamons fort le Seigneur. Acclame encore plus fort. Lisons Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Fa zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanapana-devozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanany zanaka natsangana. Zay antsontsika hoe abaray eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ara-zanaka isika dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no prelova am Christi koa. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Chère assemblée qui assistez à ce culte, je je vous exhorte tous
zany toerana nametran'Andriamanitra antsika izany. Garde jusqu'au bout la position que Dieu t'a donnée. Fahasoavana lehibe ho antsika nge hoe isika zay zanaka devoly teo aloha ankehitriny noho ny amin'ny Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra. Car c'est une grande grâce pour nous que nous qui étions les enfants du diable auparavant, Mafy grâce à be. Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Mafy be ary tsy zaka nge ny fiainana raha mijanona ho zanaka devoly isika e. C'est vraiment un grand malheur si nous étions toujours un enfant du diable. Fa mifanohitra amin'izany kosa fiadanana sy fahasambaram-be ny fiainantsika raha mijanona ho zanak'Andriamanitra isika. Mais à l'opposé de cela, si nous restons enfants de Dieu, notre vie sera une vie pleine d'abondance Ka et de dia joie. hoy aho hoe azony hatramin'ny farany zao toerana mahazanak'Andriamanitra antsika izao. Alors, garde jusqu'au bout ta position d'enfant de Dieu. Marina fa misy fotoana ndraindray mandalo fitsapan-toetra isika. Certes, il y a des moments où nous traversons des épreuves. Mandalo olana tsy ampoizina isika. Nous traversons des difficultés imprévues. Fa aza atao mampiemika izany ry havanao. Mais ne repousse pas chemin, bien-aimé. Aza atao mampiverin-dalana izany. Ne recule pas. Fa aoka hitoetra mandrakariva ao amin'Andriamanitra foana ianao. Mais tiens ferme en Dieu. Lay toetra sy te-panahy nanana Joba aoka ho toetra sy ho te-panahintsika vahoaka n'Andriamanitra ankehitriny. Et les mêmes états d'esprit que Job, nous, le peuple de Dieu actuellement. Mazava ny teny nataony Joba fa na dia hamono azy Andriamanitra dia mbola manantena azy foana ao. Job a dit que même si Dieu va le tuer, il va toujours avoir espoir en lui. Zay e, tazomy hatramin'ny farany ny mahazanak'Andriamanitra anao. Garde toujours ta position d'enfant de Dieu. Teny fikasan'Andriamanitra daholo zany tratraitra nambarako aminareo zany. Tout cela, ce sont les promesses de Dieu. Noho ny amin'ny Jesosy dia nanao te fikasan'Andriamanitra fa omenanao ny fiainana mandrakizay. Grâce à Jésus, Dieu a promis de te donner la vie éternelle. Noho ny amin'ny Jesosy dia nanao te fikasan'Andriamanitra fa ianao dia atsakany ho zanak'Andriamanitra. Grâce à Jésus, Dieu a promis qu'il va t'adopter en tant qu'enfant de Dieu. Teny fikasana manaraka indray dia ity. Une autre promesse, c'est ceci. Galatiana toko fahatelo andimy fafito amby roapolo ka hatramin'ny andimy fasivy amby roapolo. Galates chapitre 3, versets 27 à 29. Fa na iza ianareo toka eto no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony amin'Andriamanitra na jiosy ianao na grika ianao na andevy ianao na tsy andevy ianao na lahy ianao na vavy ianao fa iray ihany ianareo rehetrarehetra toka eto ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Galatiana toko fahaefatra andimy fahavalo amby roapolo. Galates chapitre 4, verset 28. Zao indray ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Fa isika ry rahalahy dia zanaka te fikasana tahaka ny Isaka. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Nanao te fikasana ho antsika ihany koa Andriamanitra. Dieu nous a aussi donné une promesse. Ny te fikasana ho antsika amin'ity androandroany ity. La promesse qu'il nous donne aujourd'hui, Dia hoy izy avy any an-danitra hoe il dit du ciel, taranaka Abrahama daholo ianareo rehetra toka eto zay efa manana Jesosy ao anaty. vous êtes tous de la descendance d'Abraham, vous qui avez déjà Jésus en vous. No Jesosy zay efa nomeny antsika tokoa. Grâce à Jésus qui nous a déjà donné, No Jesosy zay efa maty eo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus qui est mort à la croix, No Jesosy zay efa nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus qui a versé son sang à No la croix, Jesosy zay efa noraintsika ka mitoetra ao anatsika. grâce à Jésus que nous avons reçu et qui demeure en nous, No Jesosy dia nataon'Andriamanitra ho isan'ny taranaka Abrahama isika. grâce à Jésus, Dieu a fait de nous la descendance d'Abraham. Aoko fantatsika rehetra toka eto tokoa.
Sachez tous, vous qui êtes ici, fa olona miavaka nge zany olona lasain'Andriamanitra fa taranaka Abraham izany. que les personnes qui sont de la descendance d'Abraham sont des personnes exceptionnelles. Olona mendrika no tahina amina zavatra rehetra zany olona ny eken'Andriamanitra ho taranaka Abraham izany. Ce sont des personnes qui sont dignes de recevoir toutes les bénédictions, ceux qui sont de la descendance d'Abraham. Ianao tsara nge ny teniko hoe Écoutez bien cette parole. milaza zao ny teny fiasan'Andriamanitra La promesse de Dieu dit fa tsy fitahiana tsotsotra ny fitahiana omena ho an'ny taranaka Abraham fa fitahiana lehibe tena lehibe. que ce ne sont pas de simples bénédictions que Dieu donne à la descendance d'Abraham, mais ce sont de très grandes bénédictions. Andao nge vakitsika ny voalaza Genesisy toko faharoa amby roapolo andimy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy fahavalo ambin'ny folo hoe Lisons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 22, verset 15. nanao fianianana Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Dieu a promis en ce temps-là, Nanao voady mihitsy izy tamin'izany fotoana izany. il a vraiment juré. Dikany fianianana ny voady dia hoe tsy mivadika amin'izany mihitsy aho hoy Andriamanitra. Ce que signifient les promesses ou les serments, c'est que Dieu ne va jamais trahir sa parole. Tena tsy mivadika amin'izany mihitsy aho hoy Andriamanitra. Dieu a dit qu'il ne va jamais trahir sa Zao ary parole. ilay teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Voici ce qu'il a dit à Abraham. Dia niantso an'i Abrahama fandrony any an-danitra ilay anjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no ny anianako, ny tenako no ny voadiko ho Jehova. Satria nanao izany zavatra izany ianao ry Abrahama ka tsy niaro ny zanakao ilay natokanao dia hitahianao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho taka-kintana eny amin'ny lanitra sy ho taka-fasika izay namoron-dranomasina ary amin'ny taranakao azo vavady amin'ny fahavalony. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Dia io teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama io liavana malala. Cette parole que Dieu a donnée à Abraham, bien-aimé, Io ihany koa zany no ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra izay efa lasa isan'ny taranaka Abrahama. c'est aussi ce que Dieu va faire à tous ceux qui sont devenus de la descendance d'Abraham. Amafisiko amintsika rehetra tokoa nefa Je confirme aussi fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy voaomby teo ambony hazo fijaliana. que grâce à Jésus-Christ qui a été Noho ny amin'ny crucifié, Jesosy Kristy izay efa nalatsatra teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ qui a versé son sang Noho à ny la amin'ny croix, Jesosy Kristy izay efa maty ka nalevina. grâce à Jésus-Christ qui était mort, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa tsangana tamin'ny maty. et grâce à Jésus-Christ qui est Ary ressuscité, indrindrindrindra hoy aho noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa ao anatinao. et surtout grâce à Jésus-Christ qui demeure Teny déjà en toi. eken'Andriamanitra ho isan'ny taranaka Abrahama ianao. Dieu a accepté que tu fasses partie de la descendance d'Abraham. Ary efa nanao fianianan'Andriamanitra fa i Abrahama sy ny taranany rehetra mifatimy dia natao ho tahina tokoa. Et Dieu a déjà juré qu'Abraham et toute sa descendance future sera bénie. Zany hoe zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra zay isan'ny taranaka Abrahama. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait pour Abraham, il va le faire pour nous tous qui sommes de la descendance d'Abraham. Tsy vadika amin'izany Andriamanitra ry havana. Dieu ne va pas trahir sa parole. Noho izany reste ity afatra spécial omeko anao ity. Aussi reçois ce message spécial. Aza miolona fotsiny amin'izao fitahiana efa anananao zao ianao ho antsika izay efa voata. Ne te contente pas de la bénédiction que tu as déjà, toi qui es déjà béni. Mety efa natsapa fitahiana tokoa ianao ankehitriny. Peut-être que tu as déjà une bénédiction maintenant. Ilay zavatra tsy nanananao fahiny efa nananao ankehitriny. Les choses que tu n'avais pas auparavant, tu l'as déjà Na maintenant. ianao azy gaga sy talanja hoe tonga amin'izao toerana izao ve ao.
Même toi, tu es étonné d'être à la position que tu as maintenant. Ohatra tsy mba nanananao zany atao hoe moto zany fa iny ankehitriny efa manana ianao. Par exemple, tu n'avais pas de moto auparavant, aujourd'hui tu en as. Tsy nanananao zany fiarakodia zany fa iny ankehitriny efa manana ianao. Tu n'avais pas de voiture auparavant, aujourd'hui tu en as. Tsy nanananao zany trano namboarinao zany fa iny fa ankehitriny efa manana ianao. Tu n'avais pas de maison que tu as construit auparavant, mais actuellement tu en as. Ary rehefa mieritreritra sy misaintsaina an'izany fitahiana efa nananao zany ianao, Et quand tu penses à toutes ces bénédictions que tu as, dia misy fotoana tena misaotra an'Andriamanitra ianao. il y a des moments où tu remercies Dieu. Fa zao ny teniko, Mais voici ce que je te aza dis. mionona amin'izay ianao. Ne te contente pas de cela. Fa efa nanomana fitahiana lehibe mihoatra lavitra no zao anananao zao, lay Andriamanitra tsy toa. Parce que le Dieu Tout-Puissant a déjà préparé de grandes bénédictions au-delà de ce que tu as Satria maintenant. efa naken'Andriamanitra ho isan'ny taranaka Abrahama ianao. Parce que Dieu a accepté que tu fasses partie de la descendance d'Abraham. Ary ny taranaka Abrahama rehetra dia ho tahina be tahaka ny Abrahama mihitsy. Et toute la descendance d'Abraham est bénie abondamment comme Abraham. Ho tanteraka aminao ane zany. Que cela se réalise dans ta vie. Ry fiangonana manarika ty fotoana ity, Chère assemblée qui assistait à ce marina sy matoky amin'ireo teny nambarana nge Andriamanitra. Dieu est fidèle à sa parole. Marina sy matoky amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra. Dieu est juste et fidèle à sa Tena promesse. marina amin'izany Andriamanitra. Il est vraiment fidèle à cela. Fahasoavana lehibe ho antsika izany. C'est une grande grâce pour nous. Fahasoavana lehibe ho antsika izany. C'est une grande grâce pour Ka nous. ho famaranako ny afatra dia zao. Et pour conclure ce message, Hoy aho amintsika rehetra, je vous dis à tous, atraiza ny finoanao an'Andriamanitra sy ny teny fikasany. jusqu'où va ta foi en les promesses de Dieu? Atraiza ny finoanao an Jesosy zay fototra matokan'Andriamanitra manao ny teny fikasana ho anao. Jusqu'où va ta foi en Jésus qui est le fondement de toutes les promesses qui se réalisent pour toi? Mbola mitoetra ho amin'Andriamanitra ve ianao ankehitriny? Est-ce que tu demeures encore en Dieu aujourd'hui? Mbola tena ho am Jesosy marina ve ianao ankehitriny? Est-ce que tu demeures encore en Jésus aujourd'hui? Sasalatrika fombafomba fotsiny ihany sisa ny maha-olon'Andriamanitra anao. Ou est-ce que tu es un peuple de Dieu juste par religion? Tena efa ao amin'Andriamanitra marina ve ianao? Est-ce que tu demeures vraiment en Dieu? Tena efa mitoetra ao am Jesosy marina ve ianao? Est-ce que tu demeures vraiment en Jésus? Mampirisika anao amin'ity androandroany ity. Je t'invite aujourd'hui Ataovy manan-danja aminao zany. que cela soit vraiment important. Tahaka pour ilay toi. zanaka adala. Comme le fils prodigue. Toka saina izy taty aoriana, Il a réalisé plus fa tard ao amin'ny rainy no misy ny tena fiainana tsara indrindra. que chez son père se trouve la meilleure vie. Kanefa raha ohatra ka tsy nanapa-kevitra niala ato amin'ny toerana zatra azy izy ka nanao dingana ho any amin'ny rainy, Et pourtant, s'il n'a pas décidé de s'éloigner de là où il était et d'avoir fait un pas vers son père, dia fahoriana mandrakizay ny fiainana. il aurait été dans la perdition éternelle. Fa soa ihany fa rehefa toka saina izy dia nanapa-kevitra mitodika tany amin'ny rainy. Heureusement, lorsqu'il était conscient, il a décidé de revenir vers son père. Dia niala teo amin'ilay toerana mahazatra azy mihitsy izy, Et il s'est éloigné de l'endroit où il dia était nanatona ny rainy. et il s'est approché de son Tsika père. ihany koa ilaina tahaka izany ry havanao. Nous devons agir ainsi, bien-aimés. Aoka tena hanapa-kevitra mihitsy isika fa tena hitoetra ho amin'Andriamanitra ray tsy to. Prenons vraiment la décision de demeurer dans le Dieu Tout-Puissant Ary norina finoantsika ao amin'ny Jesosy Kristy. et de baser notre foi en Jésus-Christ. Ka na inona zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy ala amin'io Andriamanitra ray io mihitsy isika. Et quelles que soient les circonstances dans ce monde, ne nous éloignons jamais de Dieu le Père. Tsy hivadika amin'io Jesosy io mihitsy isika. N'abandonnons jamais Jésus. Ataovy tahaka ny Joba, mitenena tahaka ny Joba ianao. Parle comme Job. Na azoko ny valimbavaka, na tsy azoko ny valimbavaka dia manantena an'Andriamanitra ray aho. Que je reçoive l'exaucement de mes prières ou non, j'espère toujours en Dieu le Père. Na mety nataoko na tsy mety nataoko tsy hivadika amin'ny Jesosy aho. Et quelles que soient les circonstances, je resterai toujours en Jésus. Tena asehoy fa an'Andriamanitra tokoa ianao. Montre que tu appartiens vraiment à Dieu. Manarak'izany, À part cela, manana finoana ianao raha tianao ho tanteraka aminao ny teny fikasana rehetra. aie la foi si tu veux que les promesses se réalisent dans ta vie.
fa zay inonao ihany no ho amarin'Andriamanitra ny fiainanao. Parce que Dieu va agir conformément à ta foi. Maro be mihitsy ireo tefikasana voalaza ao anaty baiboly ity. Il y a vraiment d'innombrables promesses dans cette Bible. Raha mino zany rehetrarehetra zany ianao, Si tu crois en toutes ces promesses, dia ho amarin'Andriamanitra amina daholo ny tefikasana rehetra. Dieu va réaliser toutes ces promesses dans ta vie. Ka hoy aho hoe azony amin'ny alalan'ny teny avy ao ambavanao ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra. C'est pourquoi je te dis, garde par la parole de ta bouche toutes les promesses de Dieu. Raha possible aminao azy dia tanysao mandrakariva ireo teny fikasana, tanysao amin'ny alalan'ny vavanao. Et si c'est possible pour toi, déclare par ta bouche toutes ces promesses. Le torohevitra nomen'Andriamanitra any Joshua mihitsy aoko ny fiainantsika taranaka ankehitriny. Le conseil que Dieu a donné à Josué, que ce soit vraiment notre vie à notre époque actuelle. Andao efa ankehintsika Joshua toko voalohany andimy fahavalo sy fahasivy. Lisons Josué chapitre 1 versets 8 et 9. Zao no teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Joshua. Voici la parole de Dieu à Josué. Ry Joshua, aoka tsy ala amin'ny vavanao ty boky lalàna ity fa saintsaino na amin'ny andro na amin'ny alina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra io, ary amin'izany dia lavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao fa ao ko mahireza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Averiko indray hoe azony amin'ny alalan'ny teny avy ao ambavanao ny tefikasan'Andriamanitra rehetra. Je répète encore, garde par la parole de ta bouche toutes les promesses de Dieu. Aza esorina ambavanao mihitsy ny tefikasan'Andriamanitra rehetra. N'éloigne pas de ta bouche toutes les promesses de Dieu. Torohevitra tsara avy amin'Andriamanitra ho antsika izany mba tonga tefikasana ho tanteraka amintsika tokoa. C'est un bon conseil qui vient de Dieu pour nous, pour que toutes les promesses se réalisent dans nos vies. Zay nampanaovin'Andriamanitra ny Joshua no aoka ho fiainantsika rehetra tonga eto. Ce que Dieu a dit à Josué, c'est ce qui doit être notre vie ici. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra. Que Dieu nous fasse grâce. Andao antsika hitsakana amin'izao fotoana izao. Nous allons nous lever maintenant. Dia hisaotra tena hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izay fitiavana lehibe efa nomenantsika izay. Et nous allons remercier Dieu pour son grand amour pour nous. Indrindra ny amin'izay fahasoavana izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Surtout pour la grâce que Dieu a préparée pour nous. Fitiavana sy fahasoavana maty zany hoe isika izay mpanota fahiny noho ny amin'i Jesosy nanaovan'Andriamanitra teny fikasana. C'est vraiment par amour et par grâce que Dieu nous a donné des promesses. Ho avan'Andriamanitra ny anao. Que Dieu te distingue. Atsaka ny tananao dia andao hisaotra n'Andriamanitra sika rehetra. Lève ta main et remercions Dieu. Samby mivavaka izy. Prions tous. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra tonga eto. Tena misaora n'Andriamanitra. Raha ohatra ka ianinao tsara ilay afatra teo ary voarainao tsara dia tokony hipololotra avy ao anatinao fisaorana sy mifankasitrahana an'Andriamanitra. Samy mivavaka arak'izay na ny atanako izay tsika rehetra tompoko. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra tompoko. Ray devoly izay mety
mampirorosaina anao na mampisalasala anao. Ampiasa ilay fahefana amin'ny anaran'i Jesosy ho fanoherantsika ny devoly. Samy mivavaka izy. Asandrato avo ny feonao e. Asandrato avo dia avo ny feonao. Avia itsokazy, avia itsokazy, avia itsokazy, zay tompo. Avia itsokazy, avia itsokazy.